Tsy tonga nanatrika ny fampihaonana tampony no karakarain'ny FFKM ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Fitaovam-pivavahana tetsy amin'ny Ekarandohalo no nanombohan'ny FFKM ny fampihavanany izay tsy nahitana ny filoha Andrinirina Rajoelina. Nanambatra hery-takiana maro karaha-matokana ireo mpiasam-panjakana. Ny ekipan'ny RD Congo no ifanandrina amin'ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny dingan'ny ampahefa-dalana amin'ny Afrobasket U16 ny zoma ho avy izao. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidina ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Ialana tsiny etỳ am-piandohana ny fahatarana fa manasanao kosa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny mahakasika ny toetra ra eto amin'ny firenena avy hatrany no anomboantsika ny fampahalalam-baovao anio. Tetsy amin'ny Ekarandohalo no nanatanteraka fampivavahana ny FFKM mialohan'ny fihaonana tampony teny amin'ny CCI Vato, teny an-toerany Nalosonsombiniaina. Hita teny an-toerana avokoa moa ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka, Zafy Albert ary ny kandida Lalao Ravalomanana nandritra ny fitaom-pivavahana ny karakarain'ny FFKM. Tsy teny an-toerana nanatrika izany kosa ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina nanomeny heviny ny avy ao amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Matoa manasa ny FFKM zava-dehibe zany ka mampalahelo raha ny filohan'ny tetezamita izay mihevitra fa izy ny filohan'ny malagasy dia tsy manaja zany fanasana ataon'ny FFKM zany. Faharoa, zava-dehibe loatra no kasain'ny FFKM atao nefa dia ohatran'ny variana ihany ny filohan'ny tetezamita amin'izao fotoana izao tsy mihaino ny tena hoe tokony hitadiavana ny vahaolana amin'ny fivoahana amin'izao krizy politika izao miziriziry amin'ny hevitra izay verina fa diso. Efa miezaka ny FFKM mba handravina hitondra ny anjara birikiny amin'ny fandravonana ny olana politika eto Madagasikara, nefa ny filohan'ny tetezamita dia ohatrany tsy manaiky an'izany. Ireo filoha telo hafa nefa dia samy mifamanaiky avokoa ary samy miezaka ny amaly izany antson'ny FFKM izany. Ny filohan'ny tetezamita ve zany no heverina fa tena sakana amin'ny fitadiavana ny vahaolana politika amin'izao krizy mahazo antsika eto Madagasikara izao. Fitaom-pivavahana entina hirosoana amin'ny fampihavanana ka ahafahana manatrika ny fifidianana anatin'ny fahatoniana. Izay no antony namorian'ny FFKM ireo filoha telo teo aloha sy ny filohan'ny tetezamita ary ireo mpiantsehatra rehetra io maraina io. Noho ny fanakanana ny NOTAM navoaka ny fitondram-panjakana dia tsy tonga tanindrazana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ka tsy afaka nanatrika ny fampihaonana tampony no karakarain'ny FFKM tetsy amin'ny CCI Vato androany. Mitatitra ny mahakasika izay ny mpanao gazety Marjona. Raha ny fantatra dia efa hatrinomaly ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no tokony giadina teto Madagasikara. Misy nefa izay filatsahany ny NOTAM izay ka tsy nafahany ny teto Madagasikara tamin'ity andron'ny androany ity. Io maraina io dia efa tsara ambina ny seranam-piaramanedy ny resam-pirenena teny Ivato ary vitsy ihany koa ireo komban'ny filoha teo aloha tonga teny toerana nanatrika izay tokony ho fahatongavan'ny filoham-pirenena izay. Hatreto aloha izany dia ao seranam-piaramanedy na Johannesburg. Ny vaovao azo farany moa zany dia hoe tsy avelan'ny Airlink miditra ao anaty roplan izy satria nahazo baiko avy ety amin'ny fitondrana aty Madagasikara ny Airlink tsy hamela azy hiakatra ao anaty roplan. Misy indray zany ilay antsoina hoe NOTAM zany amin'ny fahazahoan'ny filoha Ravalomanana mody aty an-tanindrazana. Raha noho izy dia avy hatrany izy dia hiazo ny eny anivon'ny CCI Vato anatrika ny fanasana avy any amin'ny FFKM. Teo anefany dia somary nagaga ny rehetra ihany izay rehetra izay fa ny amiraly Didier Ratsiraka naran'ireo pombazy marobe. Teo ihany koa ny professeur Zafy Albert nitondra ireo mpanohana azy sy ny mpanao politika maro ary ny filoha Andrinirina Rajoelina dia nonjonjon'izy samirery no tonga teny an-toerana ny maraina teo ary efa tany amin'ny telo ora tolakandro tany vao tonga inga Norbert Lala Ratsirahonana izay mpanolotsaina manokana ny filohan'ny tetezamita. Nandeha ny ady hevitra teo ary taoriana izay ady hevitra izay dia nivoaka tsiraray indray ireto izay nasainy FFKM ireto. Atao anatin'izay fotoana nivoahan'izy ireo izay dia tsisy nanapa-kevitra ary tsy nisy ihany koa ny zavatra atinapaka fa dia nijanona tamin'ny resaka noana sy ny marenina araka ny nambaran'ny amiral Ratsiraka ny resaka tao.
raha ny fanazavana nataony filohan'ny tetezamitakosi indray dia mbola iantso ny folo alinda ny enenivon'ny FFKM ary aorian'izay voafantatra nidinika ny professeur Zafy Albera kosa dia tsy naneho hevitra mihitsy makasika ny fivoriana tamin'ity androany ity raha zay no atao indray mijery atao banky tokana dia tsotra tsy nisy navelan'ny FFKM iteny aloha izy telo lahy mianaka ireto atao anatin'izao dinika ho an'ny samy malagasy izao hatreto dia mbola misavorovoro ny resaka momba ny politika eto Madagasikara na dia fa liana tia hanaraka izany ary ny vahoaka malagasy izay tea fantatra ny vaovao marina makasika ity dinika ity ary amin'izao ora itenenantsika izao dia mbola miona amin'ireo filohan'ny fiangonana eny anivon'ny FFKM izy efatra amin'ny rahalahy mianaka mitarika izay eny anivon'ny FFKM izay izy telo lahy hatramin'izao aloha dia mbola tsy misy resaka mipika ny resaka fa mbola eo ambany fifehezan'ny filohan'ny fiangonana efatra amin'ny rahalahy izy telo amin'ny rahalahy mianaka ireto dia Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ny Amira Ali Didier Ratsiraka ary ny professeur Zafy Albera ary mbola ao anatin'ny fanakalovana-kevitra mafana izy fito amin'ny rahalahy ireto amin'izao fotoana izao ary tsy misy ny mpanao gazety afaka manontany fa dia makasary 2 minitra dia mivoaka toraka izany ihany koa na ny fivoahana fa dia sarotra ny fahazahoana ny vaovao tamin'ity teny amin'ny CCI vato ity ary tsy mahagaga itsony izany satria dia ny mpanao gazety zay tokony amin'ny vaovao feno ho an'ny vahoaka malagasy dia sahirana dia sahirana na ny teo amin'ny fakanan'ny sary na ny feo any koa tamin'izay feonana teny amin'ny CCI vato izay na tamin'ny feonana voalohany no an'ny Savaranando na ity dinika faharoa ity dia somary nanahirana ho an'ny rehetra ka niteraka savorivory teny amin'ny toerana teny CCI vato izay rehetra izay. Amoaka tato vaovao ihany koa moa ny FFKM mahakasika ny fampionana manaraka. Maro ireo manana fomba fijery mahakasika ny raharaha politika misy eto amin'ny firenena. Nanome ny heviny mahakasika izay fisiana fanakanana na ny NOTAM ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny fampiarana ny tondrozotra ny mpahalalana Jean-Éric Rakotoarisoa. Le izy zany fa tsy tokony hipetraka tsony satria le izy angerany hoe na ny resaka feuille de route ary ny tondrozotra dia efa mametraka hoe tokony afaka mody ny malagasy rehetra zay any ivelany any zay ngamba ny tokony nampiarina zany ny mbola nisan'ny fepetra mbola sy nampiarina zany anatin'ny tondrozotra ary miteraka olana le izy moa zany atao resaka olona ray hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana moa zany no lasa hoe voakasika le izy fa le izy nefa tokony hoe mbambaray avy eo moa raha hoe tsy maintsy tokoa hoe miatrika ny fitsarana Andriamatoa Ravalomanana miatrika ny fitsarana zany ary fitsarana tokony araka ny tokony ho izy afaka miaro tena sendrarehetra izy hoe zay no atao fa izy moa zany raha misy koa ny resaka hoe fanarahana ara-politika hoe ampitony aloha dia ataoko hoe tokony mba janona kely zany zay zavatra hoe araka le fanazaiky to efa ataona natao zay zavatra dia zao mbola tsy tafavoaka zo foana tsika menakavy. Nanomboka androany tetsy andrefanambojanaary ny hetsika rodorodo fanavotam-pirenena ataon'ireo mpikambana ao amin'ny cellule de crise teny antoerany Fabrice Tatatsiresy. Ny fandimby nandray fitenenana teto ireo solitena avy tamin'ny Hervelona Isatsokajany, ny mpianatra, ny mpiasam-panjakana, ny renim-pianakaviana, ny fokon'olona. Tazana tetỳ toerana ihany koa ireo mpikambana avy amin'ny CST izay nesorina tamin'ny toerana ary ireo CST mbola perinasa. Ankoatr'ireo dia nisy ny solitenan'ny collectif des candidats tonga ny vory teto. Ny krizy mahazo nisy ambaravarana ny vetikevitra ny songadina ary tonga tamin'ny fanetanana ny daolobe mba hivondrona anohatra ny tsirarana. Voahitsakitsaka ny zon'ny mpanabe sy ny mpianatra, fahatapahan'ny karaman'ny mpampianatra, tsy totosatra amin'ny farany ny fandaharam-pianarana noho ny fahatapahan'ny famatsiam-bola avy any ivelany. Samy matsapa daholo angambontsika rehetra fa lava be le krizy. Tonga dia ny fotoana fa hiaraka isika, manana didy tokoa isika. Ino no napetrakatsika ho amin'ny taranakitsika rehefa orina. Ny andro anio ilay fivoriam-be no tapahintsika dia fisantarana ny famaranana ny krizy misy eto amin'ny firenena.
efa dila loatra ny faharetan'izy ity. misaotra anareo tonga eto satria efa namany olona vononareo saingy le namantsika mbola matoritory any ivelany any tao miverina eto tao moavy eto fa rehefa mafana eto dia eto miteo hoe zao dia zao ndao dia fa izy zay tonga dia marena amin'izay le motera matoa zahay nitra ao anatin'io andrim-panjakana io a dia voalohany olona mpanao lalàna zahay a ary tokony hanaja lalàna raha fahita amin'izao fotoana izao ka misy zavatra tsy fanarahan-dalàna tsy maintsy miaraka zahay na tiana na tsy tiana ampanaja n'io lalàna io. Mba ho fanatanterahana izany dia iainga manomboka eny amin'ny fokotany ny hetsika ho fanavotana ny firenena ary hitatra manerana ny faritany izany avy eo. Aoriana izao dia mbola mikasa ny hanatanteraka fivoriana ny vondrona cellule de crise amin'ny sabotsy ho avy izao. Fomba fijery hafa indray ny an'ny antoko Madagasikara antsika anio. Sosikevitra izay miompana bebe kokoa amin'ny fifidianana. Ny andindiny miaraka amin'ny nalsosombiniana. Krizy ara-politika no teraka eto amin'ny firenena ka nitarika krizy ara-ekonomika sy ara-tsosialy izany araka ny nambarany avy ao amin'ny antoko Madagasikara antsika anio. Matsapa tena ho manana anjara andraikitra amin'ny famahana izany avy ao amin'ity antoko ity ka sosikevitra maro no natolon'izy ireo amin'izany. Nilaza ihany koa ny avy ao amin'ny Madagasikara antsika fa ilaina ny fisiana fifidianana na iray azy izany amin'ity taona. Zao ankehitriny izao zany izahay dia fa nanomboka tapabolana lasa moa izay ny fiezahana zany lahatra ary dia ampiampita amin'ny endriny maro aminareo ianao manjery amin'ny gazety ihany koa fanapariana zany le hevitra no entinay androany ankehitriny fa ihany koa mifitsidiana sy fanerasirana ary indrindrindrindra fanakalozan-kevitra matetetika kokoa zany amin'ireo ankolafy force exécutoire angamba ny mialatsiny amin'ny le fitenenana ankolafy kely izay afaka manatanteraka izany fampitana ny hevitra izany. Isan'ny sosikevitra tolon'izy ireo ny fampiavanana ireo mpifanandrina rehetra ny andohan'ny krizy ka hiparitahana izany manerana ny anklafy rehetra eto amin'ny laval'ny nosy. Faharoa ny firosona amin'ny fividianana solombavam-bahoaka isafidy ireo volavolan-dalam-panorenana aroso amin'ny fitsapakevim-bahoaka. Fahatelo ny fananganana governemanta pandrindra tarihan'ny lehiben'ny governemanta izay voafidiny ireo solombavam-bahoaka ireo. Manaraka ny firosona amin'ny fitsapakevim-bahoaka amin'ny lalam-panorenana roa nahazo vato-be indrindra eo amin'ny anteny pirenena ny fahamitrahana ny androm-panjakana rehetra voafaritra io lalam-pandrenana voafidy io ary farany ny firosona amin'ny fividianana rehetra. Ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Izay vahoaka izany no teny manomboka ny lalam-panorenana Amerikanina sy nanamarika ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantenan'izy ireo androany teny amin'ny Masoivony teny Andranomena. Nanatrika izany ireo solon-tenatra diplomatika eto an-toerana raha toka rahampitso no anaovana ny fety eo amin'ny samy Amerikanina. Nanatrika izany ihany koa i Hilda Asinjo. Nankalaza ny fahafito amby 30 taona nahazoan'ny fahaleovantena tokoa ny firenena Amerikanina. Nisy ny fankalazana nanasana ireo solon-tena ara-diplomatika androany atoandro. Tao anatin'izany dia tonga teny an-toerana ihany koa ireo solon-tena ny androm-panjakana malagasy toa ny filohan'ny kongresin'ny Teteza Mita Andriamatoa Mamirakotoarvelo, ny filohan'ny Senita Ramatoa Atala Beatrice ary ireo ambasador miasa sy monina eto amintsika. Nandritra ny lahateny dia nanamafy ny toa nataon'ny firenena Amerikanina amin'ny vahoaka malagasy ny mpiandraikitra raha Amerikanina Eric Wong. Mijoro eo akaiky ny vahoaka malagasy hatrany Etats-Unis ao anatin'ny krizy no ezahana hitondra fanantenana. Hitondra fanantenana ho an'ity firenena ity zay amin'ny alalan'ireo volontaire avy amin'ny corps de la paix miisa 50 zay mahay miteny malagasy ary monina eto mandritra ny roa taona mba hanatotosa tetikasa ho an'ny isa tanàna manerana ny firenena. Mitondra fanantenana zay amin'ny alalan'ny fanomezana fanampiana mivantana ny mponina eto Madagasikara mihoatra no ataon'ny firenena hafa na iza. Anamafisana orona ny fanjariana ara-tsakafo sy ny ady amin'ny loza entin'ny tazomoka amin'ny alalan'ny Bureau Amerikanina misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID sy ny ivitoerana ho an'ny ady amin'ny arety mifindra. Mitondra fanantenana zay amin'ny alalan'ny fanampiana amin'ny fanabeazam-bo ny atsara ny natiora sy ny arena voazanary ananan'ity firenena ity amin'ny alalan'ireo hetsika fanentanana momba ny tontolo iainana. Araka ny fanazavan'ny mpiandraikitra raha Amerikanina ihany na dia tsy mankatoa ny fitondrana ankehitriny aza ny firenena Amerikanina dia tsy mitsahatra ny manampy ny vahoaka malagasy. Ao anatin'izany dia misy ny fanampiana entina amin'ny lafiny ara-tsakafo sy ny fahasalamana izay mitetina $70 na manodidina ny 410 miliara ariary izany taona. Ao anatin'izany fanampiana ny vahoaka izany ihany koa ny antopisian'ny USAID sy ny corps de la paix eto amintsika.
fa nandritry ny fankalazana iny ihany koa dia nanambara ny heviny mahakasika ny raharam-pirenena misy eto Madagasikara ny mpiandraikitra raha Amerikana Andriamatoa Eric Wong. Sy tena koa dia anisan'ireo tarika ao amin'ny fianakaviam-be resam-pirenena izay miainga teto Antananarivo nakany Addis Abeba nanatrika ny fiviriny ka afantako tsara zany ny zavatra nitresahana sy ny tapahana tao anatin'ny fiviriny GC io ka araka ny tsindriko tao anatin'ny kabary dia ny zavatra toananay sy ekenay dia ny hoe rafitra ahafahan'ny rehetrarehetra mandray anjara arakarak'izay betsaky ny afaka mandray anjara fotoana izay dia mba afaka mandray anjara tokoa. Ny olona manko raha ohatra sanatria misy vondrona ilika manokana dia tsy maintsy hiteraka olana izay rehefa avy eo ireo vita amin'ny fifidianana na ny orinany izay mahatonga anao hoe raha ny tena satrinay dia lamina izay ahafahan'ny rehetrarehetra mandray anjara. I États-Unis aloha tsy hanana fitsarana manokana mihitsy hoe hianina toy izao na iranona toy izao fa kina tanteraka amin'ny manam-pahefana eto Madagasikara izay manana ny lalàna zareo afa mitaratra hoe iza no afaka milatsaka iza no tsy afaka milatsaka. Tsy mifanohitra amin'ny déclaration chic ny fanambarana nataon'ny GC dia niainga tamin'ny maromarotry raisana tamin'ny fomba fijery maro isan-karazany manana fijery manokana États-Unis izay niazahana nataona vohitra tao anatin'ilay kabary natao teo. Foto-kevitra tena manan-danja aloha ny fampihavanam-pirenena ary anisan'ny voaresaka ao anatin'ny SADC izay ka aminay raha vao lamina na vinavina mitondra manantona izay fampihavanam-pirenena izay dia amporisianay. Nanambara ihany koa moa izy fa tsy Amerika mihitsy no hitsara izay mety ho valim-pifidianana isy eto Madagasikara. Mbola mamaly ny etaetan'ny mponina trany ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ka fototra hafa indray no vitany tany amin'ny faritra Vakinakaratra fanampanazavana avy hatrany. 730 tapitrisa ariary no famatsim-bola nentin'ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany nanamboarana ny chapelle militaire ao Antanambao Atsirabe. Omaly ny tonga tany an-toeran'ireo solitena avy ao amin'ny ministera nijery fotony ny asa vita. Ireo miaramila sy ireo tompon'andraiki-panjakana ny an-toerana moa nanao fangatahana ny amin'ny fanatanterahana izao foto-drafitra sy izao. Ny chapelle tony dia fitezam-panahy ho an'ny olona na eto manodidina ary ho an'ny miaramila ihany koa zany dia zava-dehibe satria izay atao anatin'ny faritra moa dia miara-miasa matetika amin'izareo miaramila ary miara-miasa amin'ny chapelle militaire. Nanararoatra ny saotra ny primatura ihany koa ny lehibe ny faritra no ireo asa hafa no tanterahiny tany an-toerana. Raha reto tanàna manodidina ireto dia isaorantsika ny vice primatura satria amin'ny taona maro ireo olo ireo tsy nanana titre amin'izao fotoana dia efa mizara ny titrentsika dia zava-dehibe zany ho an'ny olona teto amin'ity Antanambao ity. Raha ilay chapelle militaire vao vita kosa indray dia indrasana amin'izao fotoana izao ny fanokanana sy ny fanolorana azy ny mponiny Vakinakaratra. Naneho firaisakina ny fivondronam-ben'ny syndicat-ny mpiasa-panjakana androany tetsy amin'ny ministeran'ny asa-panjakana. Fahatelo amin'ny fitokonana nataon'izy ireo moa ity androany ity raha tamin'ity taona 2024 ity. Nandritra izany hetsika izany dia nisy ny fifambiasam-pitenenana teo amin'ireo syndicat avy amin'ny ministera samihafa miantso ny fanjakana hanatanteraka ilay didim-panjakana mamaritra ny mari-karama vaovao ho an'ny mpiasa-panjakana. Zo efa nekeny fa ho tanterahiny fanampanazavana avy hatrany. Ao anatin'izao hetsika ataon'ny mpiasa-panjakana izao dia mbola toy amin'ilay fitakiana ny mari-karamatokana ary sotomana ihany koa ny fitondrana tetezana izy. Tamin'ny 3 sy 4 arivo zany efa voakalalana izy io didy. Ny décret fampiarana an'io andrasana an'reto mpiasa-panjakana reto. Rehefa hitany fa vaovany aingakaingany io dia janona. Fa raha ohatra kosa tsy vaovany, tsy maintsy isy paikady vaovao tondrana anjara. Izay aloha mety hoe eo anatin'ny herinandro zany mety amin'ny larobia herin'iray dia misy hetsika azo atao indray. Ary hetsika hafa noho ny hafa rehetra satria ministera ity tsy kilalao ity fa fiainam-pirenena. Marihina moa fa raha pitso dia efa hiverina amin'ny asany indray ireo mpiasa-panjakana ireo. Fa eo amin'ny lafiny ara-toe-karena kosa indray dia nanantanteraka fifanaovan'ny sy ny mpiara-miasa ny banky BOA sy ny Telma androany tetsy amin'ny fohy be toeran'ny Telma Alarby mba ampiroboroboana ny fampindramam-bola. Mitatitra ny mahakasika izay Hilda Asinjo. Bien. On n'a pas de problème particulier. Dans tous les pays, vous savez, de temps en temps, il y en a un qui ne rembourse pas. Mais ce n'est pas particulier à Madagascar. Non, le malgache
se comporte normalement vis-à-vis de son crédit. Arak'izany tsy misalasala ireo banky manorona fiara-miasa eo anivon'ny orinasa lehibe. Ity fifanarana teo amin'ny orinasa Telma sy BOA ity dia ahafahan'ny mpiasa eo anivon'ny Telma mahazo tombony amin'ny findramam-bola amin'ny fanorenana trano na ny prêt akany. Ils sont comme tous les prêts bancaires limités aux capacités évidemment de remboursement de nos collaborateurs. Mais par contre, ils sont faits à des conditions justement, et notamment en cas de cumul de prêts, et dans le calcul de la quotité disponible, les premiers prêts ne rentrent pas dans le calcul de la quotité disponible, donc ce qui permet en fait de cumuler, par exemple, 2 prêts donc avec des montants plus importants. Donc c'est vraiment, je vous dis, ça ne s'est jamais fait à Madagascar pour aucun collaborateur, ce que nous offrons aujourd'hui à nos collaborateurs. Ankoatr'izay dia mahazo tombony amin'ireo tolotra hafa ao amin'ny BOA ihany koa ireo mpiasan'ny Telma ireo aorian'izao fifanarahana vita sonia izao. Ny lafin'ny fanatanjahantena kosa indray no amaranantsika ity fampalalam-baovao ity. Andro fahaenina amin'ny fiadinany ho tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny sokady zazalahy latsaky ny 19 taona na ny Afrobasket U16 androany. Fantatrary fa ny ekipa ny RD Congo no ifanandrana amin'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny dingany ampaefadalana ny zoma ho avy izao. Resin'ny RD Congo tamin'ny isa 7-20 no 4-40 arak'izany ireo Mozambikiana no motsan'ny ekipan'ny Egypta tamin'ny isa 2-20 no ny 3-20 kosa i Angola io ariva io. Dia iny ihany koa no entina indray mamarana iny fampalalam-baovao iny. Isaorana ianao narak'izany hatramin'ny farany. Isaorana ny quad 9 nampiakanjon'ny tenanay. Isaorana ihany koa ny Tanabote 67 hectares nanao ny taresin'ny taovolo. Manome fotoananao indray raha pitso tahaka izao. Veloma tompoko.